Hiditra avy hatrany amin'ny adihevitra politika amin'ny ity atoandro ity. Adihevitra politika avolenta zay no azo ilazana azy ny resantsika amin'izao atoandro zao satria dia miazakazaka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Miazakazaka satria raha omalimo ny filohan'ny repoblika namana Pierre Oldera dia nanontaniany ny mpanao gazety mikasika an'ilay hoe remaniement zay efa noresahana hatramin'ny volana oktobra tanoany dia nanambara izy fa tahaka ny fiavin'ny mpangalatra ny fiaviny zany remaniement zany tsy hisy alala ny toyany dia hitatsika ihany koa fa dia avy hatrany dia namelony ny membre ray tao anaty gouvernementa ny filohan'ny repoblika resantsika izay amin'ny tapany faharoa Andriamatoa Roland Ratsiraka moa ministre ny travaux publics izay nolazainy fa tsy nanaraka ny teniny tamin'izay fanamboaran-dalana namaly avy hatrany koa moa ity ministre ity ny antony tsy nahavitany zany lalana zany no ny antony ara-teknika fa tena zava-dehibe amintsika miteny zao dia misy ny fihetsiketsehana ny amin'izay anendrena premier ministre vaovao namana Pierre Oldera, misy ny fihetsiketsehana anendrena premier ministre vaovao ny feo mandeha aloha hatreto dia ny general Paza no tendrena amin'izany toerana izany. Misy ny fanangona tsoli ivelan'ny antenimieram-pirenena satria fantatritsika namana Pierre Oldera fa amin'ny volana May talata faharoan'ny volana May vao isy fivoriana ataon'ny antenimieram-pirenena ary faharoa amintsika miteny zao dia tsy mbola nisy fiantsona tsy mbola niantso fivorian'ny extraordinaire ka no azontsika ilazana azy ny filan-kevitry ny ministre zany hoe tsy mivoro zany amintsika miteny zao ny antenimieram-pirenena ny fihetsiketsehana ivelany dia misy ny fiezahana anendry prime ministre zay prime ministre ho resantsika eo rehefa avy eo anendry Andriamatoa general Paza amin'ny ty andro anio ty rano vaovao mivoaka eny Ambohitsirohatra no resantsika dia mety ho azo antoka zay lafiny zay no resantsika namana Pierre Oldera amin'ny tapany voalohany zao fandarany zao na mety ho ray manontolo mihitsy ara amin'ny ty atoandro ity satria zava-dehibe loatra namana Pierre Oldera izay fanendrena premier ministre zay no azavaitsika omaly namana Pierre Oldera fa mitady premier ministre Pantin Ambohitsirohatra anisan'ny namany Andriamatoa Jean Ravelonarivo ary no tendreny kanefa no ny fijoroana Andriamatoa Jean Ravelonarivo zay no azavaitsika omaly tamin'ny alalan'ny adihevitra mikasika ny naman'ny filohan'ny repoblika zay nanao corruption nanao détournement dia mitady zay fomba rehetra anlihana nyty premier ministre ty Ambohitsirohatra tsy naresy lahatra ny troupe ny voangy ny filohan'ny repoblika ka voatery manao zay anesorana an'Andriamatoa Jean Ravelonarivo ary mitady kosa premier ministre zay eritseretin'ny be sy ny maro hoe anaraka anao zay sitrapon'ny voangy sy ny ekipany. Eo no titsika azavaina namana Pierre Oldera amin'ny ty atoandro ty amin'ny tapany voalohany namana Pierre Oldera de ho azavaitsika amin'ny piaino ny antony ny article 54 ny fombafomba fanendrena premier ministre ary mitombona ve zay mety ho procédure ataona Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina am'izao tsika miteny zao namana Pierre Oldera. Ny zavatra zay mazava namana Maurice Vonana dia roa taona zay no efa lasa tsenjeriny rehetra lay article 54 na ny andrininy faefatra amby 50 ny lalam-panorenana. Io article 54 amin'ny lalam-panorenana ito koa mantsy namana Maurice Vonana no manazava ny baiko omeny ny lalam-panorenana ny fombafomba mikasika ny fombafomba fanendrena sy fanalana ny prime ministre. Ny lalam-panorenana no lalàna faratampony eo amin'ny firenena iray ary io lalam-panorenana io mampiavaka azy dia io ny lalàna ny feno mpitondra fanjakana. Misy karazana lalàna eo amin'ny firenena iray namana Maurice Vonana. Misy ohatra ny droit commercial zay lalàna mifeno mpivarotra zay olona manao varotra rehetra ninona endrika isehon'izany varotra izany. Misy lalàna mife ny asa any amin'ny orinasa tsy mankina amin'ny fanjakana droit du travail. Misy lalàna mifeny ranomasina
misy lalàna mifeny adiny ny olon-tsotra, droit pénal. Dia misy karazana lalàna ireny ary samy misy ny fitsarana mitsara azy avy koa hoe rehefa resaka lalàna mifeny ny fifandraisan'ny olon-tsotra, droit civil, dia misy ny tribunal miandraikitra an'izany. Rehefa resaka adiny ny olon-tsotra dia droit pénal zay ary dia misy tribunal miandraikitra ny resaka pénal. Rehefa lalàna mifeny varotra dia misy ny tribunal de commerce, misy ny lalàna mifeny asa dia misy ny tribunal de travail. Fa ny lalàna mifeny mpitondra fanjakana kosa no lalàna faratampony amin'ny firenena anankiray, io lalàna mifeny mpitondra fanjakana io no antsoina hoe lalam-panorenana. Ao amin'ny lalam-panorenana milaza hoe iza avy ny olona omena fahefana eo amin'ny firenena ray, inona avy ny fahefana ananan'ireo olona omena fahefan'ireo, atraiza no azo ny atao, atraiza ny tsy azo ny atao, mba hatonga le olona omena fahefana tsy hampiasa an'izany fahefana zany amin'ny tsy tokony ho izy. Na iopefy amin'ny fampiasana fahefana, ny olombelona manko rehefa mena fahefana na manamorisy avonana dia tsy mahafetena fa dia manararoatra fahefana foana hatramin'nisy ny olombelona zany. Dia tsy maintsy nasiana ary ny lalam-panorenana hoe izay olona omena fahefana dia misy lalàna kosa mife azy mamaritra ny azo ny atao sy ny tsy azo ny atao. Zay no antsoina hoe lalam-panorenana. Tsy hoe voafidy ny filohan'ny repoblika dia zay tiany atao no ataony, voafidy ny antenimera dia zay tiany atao no ataony, na ny prime ministre na ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana, fa ny lalam-panorenana no mamaritra hoe zao ny asanao ry président ny repoblika, zao ny azonao atao ary ty tsy azonao atao, sy ny sisa sy ny sisa. Raha mikasika an'izay fanendrena prime ministre zay ary na manamorisy tsy avonana dia nisy adevitra goavana mihitsy tamin'ny conférence nationale teny Ivato tamin'ny taona 2010 raha namola volany ty lalam-panorenana ty ny vahoaka analkisa niainga tany amin'ny conférence régionale ka nandalo tamin'ny assise régionale dia tonga tamin'ny assise nationale ny dinika centre nefara tamin'ny conférence nationale nandraisan'ny olona amina rivo ny anjara. Adevitra io resaka prime ministre io hoe ahoana ny fomba fanendrenan'ny prime ministre, inona ny fahefan'ny président. Tamin'izay ary nitapaka ny fanarahany rehetra fa aleo tsy omena fahefana be loatra tsony ny président ny république, fa zay ny rangoro fototry ny afy teto amin'ity fireneny ity, fa zay président ny république niakatra teo dia nanararo-pahefana ka mahatezitra ny vahoaka ary mahatonga ny vahoaka hidina an-dalambe, nanongana ny président Tsiranina tamin'ny 72, nanongana ny président Ratsiraka tamin'ny 91, nanongana ny président Ratsiraka ihany tamin'ny 2002, nanongana ny président Ravalomanana tamin'ny 2009. Satria manararoatra fahefana le président ny république ka dia fero ihany ny fahefana omena azy. Eo amin'ny fanendrena prime ministre ara dia tsy manao zay tiany atao io prime ministre io. Eo amin'izany fanendrena ny prime ministre sy fanalana ny prime ministre zany, fa lay andininy fahefatra amby 50 amin'ny lalam-panorenana no milaza hoe zao no fomba hanendrena ny prime ministre ary zao no fomba analana azy. Eo amin'ilay fanendrena aloha dia efa fantatsika le voalaza n'io article 54 io hoe ny filohan'ny république ny manendry ny prime ministre araka ny tolotry ny antoko na vondrona antoko maro anisa ao amin'ny antenimera présenté par le parti ou groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale. Présenté atolotra ny tsy nanajany ny filohan'ny république Hery Rajaonarimampianina an'izay zavatra zay no rangoro fototry ny afo niteraka an'izao crise tsy mety tapitra nanomboka tamin'ny 2014 zao na manamorisy tsy avonana ary tsy mety tapitra io mandrakitiny androany, tsy nanajana an'izay. Fa eo amin'ny tapany faharoa ny andininy fahefatra amby 50 koa dia milaza raha izay ny fomba fanendrenan'ny prime ministre dia ahoana indray ny fomba fanalana azy. Tamin'ny lalam-panorenana nisy teo aloha république fahatelo, république faharoa dia nalalaka tanteraka ny président ny république ka rehefa tiany tendrena dia tendreny, rehefa amin'ny fotoana tiany analana azy dia asorona dia vita. Fa tamin'ity république fahaefatra ty araka ny tapaka ireo vahoaka rehetra analkisa mitondra ny feon'ny rehetrarehetra dia hoe tsy azo ny filohan'ny république atao tsony ny manala ny prime ministre amin'izay tiany anaovana azy, fa anankiroa ihany ny fomba ialan'ny prime ministre. Na ilay prime ministre no mametra-pialana, na tena misy fahadisoana goavana na tsy fahombiazana tena azo sampaitanana. Hoy ny andininy fahefatra amby 50 andalana faharoa
ny filohan'ny repoblika ny mampitsahatra ny prime ministre amin'ny asany aorian'ny fanolorany fametraha-pelan'ny gouvernemanta na vokatry ny fahadosoana goavana na noho ny tsy fahombiazana azo tsapaitanana. Raha ny amin'ny teny frantsay zay na manamoritsitsavonana de hoe le président de la République met fin aux fonctions du premier ministre, soit sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement, araky ny fametraha-pelan'ny prime ministre sy ny gouvernemanta, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste, noho ny fahadosoana goavana na tsy fahombiazana azo tsapaitanana. Dikan'izany zany na manamoritsitsavonana de tsy manana fahefana anala amin'ny prime ministre ny présiden'ny république. Raha tsy reo anton'ireo hoe ny prime ministre mihitsy ny mametra-pialana miaraka amin'ny gouvernementany, na tena misy hoe fahadosoana goavambe sy tsy fahombiazana azo tsapaitanana. Dikan'izany raha mieritreritra ny présiden'ny république androany ka hamoaka décret manala amin'ny prime ministre nefa le prime ministre tsy nametra-pialana, fandikana indray mandeha indray ny lalam-panorenana ny dikan'izany. Na koa hoe tsisy faute grave na tsy fahombiazana azo tsapaitanana, eo no mampametraka amin'ny fanontaniana ny faute grave nitranga teto amin'ny firenena hatramin'ny 2014 ary ny tsy fahombiazana azo tsapaitanana nisy de avy any amin'ny filohan'ny repoblika, fa tsy avy any amin'olo-kafa na iza, avy any amin'ny filohan'ny repoblika daholo ny tsy fahombiazana rehetrarehetra, ny tsy nanajany ny lalam-panorenana ary tsy nanajany ny tokony men'ny vahoaka malagasy no niteraka ny tsy fahombiazana. Dikan'izany tsy ho azo ny ailika amin'ny prime ministre ny faute-n'izy présiden'ny république, ny tsy fahombiazana izy présiden'ny république tsy ho azo ny ailika any amin'ny prime ministre na any amin'ny ministre na any amin'ny député na any amin'ny olo-kafa, fa izy présiden'ny république no nanao ny faute grave raha ny zavatra ny aina natao anatin'ny rotaona ary nanao tsy fahombiazana azo tsapaitanana. Dikan'izany na manamoritsitsavonana raha izao fandehan'ny andinin'ny 450 lalam-panorenana zao tsy manana fahefana zany ny filohan'ny repoblika analina ny prime ministre amin'izao fotoana zao. Ny fieritreretana raha sanatry ka ho saha am'izany ny présiden'ny république ka hanao an'izay fanalana prime ministre tsy mifanaraka amin'io andinin'ny 450 de fandikana indray mandeha indray ny article 54, fandikana indray ny lalam-panorenana zay efa niteraka olana satria ny hevitra ny vahoaka malagasy araka ny nambara fa hoe tamin'ny teteza mita iroso amin'ny fifidianana tsika, ny fahavitan'ny fifidianana no amarana ny krizy, vita ny fifidianana lany ny filohan'ny repoblika indrisy, fa ny filohan'ny repoblika no namorona krizy teto amin'ny firenena na manamoritsitsavonana, ary zay krizy zay de io mitohy hatramin'izao 3 volana noho ny tsy fanajany lalam-panorenana voavoatendry ny prime ministre Coly Roger sy ny gouvernementany, 5 volana de taitra ny lohany de nitereny ny prime ministre Coly Roger ametra-pialana de niala, de zao ndray heritaona aorinan'iny de tia no asorona amin'ny taitaitra fotsiny amin'izao ndray satria miady amin'ny vadiny sy ny ekipany eo amin'ny présidence, tsy manaraka ny lohan'ny vadiny sy ny ekipa amin'ny présidence ilay prime ministre de tia nialana. Zany hoe raha nanaraka ny lohan'ny vadiny sy ny ekipany zany de tsy nalany io prime ministre io, ka inona le faute grave sy le défaillance manifeste na tsy fahombiazana azo tsapaitanana am'izay. Dikan'izany na manamoritsitsavonana zao zavatra mety raha mitranga tokoa de tsotra famoronan'ny présiden'ny république krizy vaovao eto amin'ny firenena indray no mitranga raha izay tokoa no miseho na manamoritsitsavonana.